fifaliana lehibe zany no hitondrako anareo aty Florence amin'ity andian'ny 17 amin'ny Biennale di Firenze ity. Andian'ny 17 mitondra ny lohahevitra hoe Eternal Feminine, Eternal Change, hanomezana sehatra manokana ny ampela, ny anjara toerana sy ny momba azy ireo eo anivon'ny fiarahamonina. Manana soloteny i Madagasikara amin'izany dia hitarasak'ity, ka eto anoloan'ireo sanganasany aho izao. Fanamby lehibe ho antarasak'ity ny aneo amin'ny hosodoko ny anjara toeran'ny andriambavilanitra. Ny sanganasany dia mampivohitra ny maizy azy ny vehivavy, indrindra eo amin'ny fiarahamonina anjakan'ny lehilahy. Mitantara ny tolon'ny vehivavy nandritra ny taonjato maro, ny fanandevozana ny vehivavy amin'ny alalan'ny rojo tsy hita maso. Hanaitra ny sain'izao tontolo izao ny tanjony hijoro sy haneho ny firaisan-kinany amin'ny vehivavy amin'ny firenendrehetra. Raha hazavaina tsotsotra izany dia mpiaro ny fomban-drazana sy ny kolontsaina malagasy no anjara toeran'ny vehivavy avy amin'ny lafivalon'ny nosy eo amin'ny fiarahamonina malagasy. I kely malaza izay isan'ny sampy malaza tamin'ny andron'ny fahampanjaka no entin'ny tarasak'ity anehoana ny vakoka sy ny fomban-drazana eto amin'ity sary ity. Ary misy voninkazo lisy eo akaikiny, marika hafantarany indray kosa ireo fanjakana tandrefana. Ka ny hevitra fonosin'ity sary ity izany dia hoe na dia teo aza ny fanjanahana ireo tandrefana ka mitady androdana ny vakoka sy kolontsaina malagasy, dia indreo ireo vehivavy mitanjo sosotra makeny amin'ny mpanjaka vavy, vonona hiaro izany. Toy izany koa amin'ny sary manoloana ny vavahadin'ny rova. Ny vavahady no anehoan'ny tarasak'ity ny kolontsaintsika. Vavahady mivony ilany ary mihidy ny ilany. Ankavanana sy ankaviany kosa misy ireo andro vato mampalaza ny tao-trano Europeanina. Tsotra ny hevitra ampitain'ny tara eto, tsy mandany fidirany vahiny i Madagasikara, kanefa misy kosa ny tsy azon'izy ireo kitihana. Ka noraisin'ireo vehivavy 12 toy nisy tendrombohitra namaritra ny fanjakana merina fahizany. Noraisin'izy ireo koa ho adidiny miampina ny aretsaitsika malagasy mba tsy ho poretin'ny fanjakana vahiny izay eo amin'ny andaniny roa. Ny sary fahatelo kosa dia sarina andriambavilanitra telo izay entitra na fijery na fihetsika, tsy mampiseho taratra hoe mijaly izy ireo. Kanefa mijaly any anatiny ihany, indrindra ny an-tsainy satria misy rojo tsy hita maso mamatitra azy ireo. Ireo vehivavy andevozina ara-batana, ara-tsaina, amidy toy ny entam-barotra, miharitra ny tsindry azolina sy fanambaniana amin'ny asany, toy ireo vehivavy malagasy miasa any amin'ireo firenena arabo efa haitsika loatra. Ireny rehetra ireny no fonosin'ity sary ity. Kanefa tsy manaky toky, tsy very fanantenana izy ireo, ka ireo voninkazo marobe aorinany ireo no maneho izany. Izay ilay firaisan-kina iarahan'ny tarasak'ity amin'ny vehivavy rehetra mbola mizaka ny ziogany eran-tany. Satria amin'ny fiainana hoy izy dia misy foana ny tsara sy ny ratsy, mifandona foana nefa tsy misakaka ireo. Ary ambaran'ny tara amin'ireo gorodona fotsy sy mainty ireo hatrany izany, misy hatrany ny tsara sy ny ratsy, ny mainty sy ny fotsy. Dia ampitiavana be no isaorantsika ny tarasak'ity, mitondra avo izay anjara toeran'ny andriambavilanitra malagasy izay amin'ny alalan'ny sanganasany, ka nentina ety amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mankasitraka tarasak'ity dia mirary anao hatrany, hisondrotra amin'ny avo hatrany.